Hatreo no anakatonantsika ny vaovao ara-politika ivadika vaovao hafa isika eo amin'ny vaovao samihafa ao anatin'ny tontolon'ny fitaterana ary aloha nanomboka omaly dia nisy ny zotra vaovao izay mandalo any amin'ny faritra Ambohimangakely iny. Manoloana izay ary dia nitokona teny amin'ny fiantsoanan'ny fiara be eny Ambohimangakely ireo mpitatitra ny zotra izay mampitohy ny eny Ambohimangakely mankaty renivohitra ho fanehoana tsy fankasitrahana izay fidiran'ny zotra vaovao eny amin'ny lalana andehanan'izy ireo izay. Nitokona ary nandatanteraka ny fitakiny teny amin'ny fiantsoanan'ny fiara-pitatitra olona eny Ambohimangakely ny zotra ahitana ny Koperativa fiara izay mitatitra ny mponina avy any Ambohimangakely mahazo ny renivohitra ka eny Behoririka ny farany lalan'izy ireo. Ny fitsabahan'ny zotra 320 ny lalana izay fitateran'izy ireo indrindra no isana tonga ireo mpitatitra anao izao fitokonana izao. Zao grevin'ny Koperativa fiara zao tompoko dia resaka fantsahan'ny zotra 163 dia mipolo isanjato ny linina sibirbaina ny Ambohimangakely ka mahatsiaro tonga dia perte be zany zay frais fa 300 le izy mbola manitsaka linina ihany izay mahatonga ny Koperativa rotota anao an'izao fihetsiketsehana zao. Maro tamin'ireo mponina teny an-toerana moa tsy nankasitraka velively izao fitokonana izao satria rary noho izy ireo raha tokony hisy ny fifaninanana eo amin'ny fitaterana satria betsaka ny tsy voajan'ny zotra Zany azonao izay mpitaingana taxi be isan'andro mandeha zany dia mahita an'ilay fahorian'ny vahoaka za koa miasa amin'ilay izy zany mandeha mifamezivezy dia ilay fijalianay amin'ilay taxi be zany miainga izay maraina monjy fiasana ny valo mandeha tabadala ny zalahy mety eo fotsiny ozy izy. Ny hariva koa ohatr'izay miandry izay ary amin'ny terminus ary Behoririka tsisy ka izay mahatonga anay mitaky zany dia hoe loha hiditra ilay 63 zany hoe mba hiditra zany mba misy fahananana masina zany izy fa tsy anjakan'olo tokany zay nefa iny izy zavatra iny efa tokony natao tamin'ny voalohany fotoan'andro zay zany le tiany mba tangatahana hoe loha izy fahananana masina le eto Ambohimangakely fa valina ny tanàna mihitatra lasa le Koperativa tsy vitan'le fiara tsy vitan'le kolona le izy zay. Anisan'ny fitarenan'ireo mponina ihany koa moa ny mahakasika indrindra ny tsy fanajan'ny Koperativa fiara amin'ny zotra ny lalana izay tokony alehan'izy ireo satria misy ny manao tapadalana hatreo mahazo na mety eo ka tsy tonga hatrany amin'ny renivohitra izay tokony ho lalan'izy ireo. Nambarany avy eo amin'ny Koperativa mirindra izay misy ny zotra 320 ihany koa fa mba tsy hisian'ny korotana mandritry ny fifidianana araka ny toromarika izay nomena azy ireo dia natsahatra aloha ny fitateran'izy ireo mihazo any Ambohimangakely fa mbola hiverina izany ao aorian'ny fifidianana.